Ampifaliana lehibe ry ava-malala no iarabako anao tonga soeto amin'izao vavaka sy fampaherezana izao ary mamerina fisaonana trano ho an'ny tsirairay avy rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ity fandarana ity ary araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy ka ny tenin'Andriamanitra izay efa renao izay mbola ho renesinao anie dia ampitombo ny finoanao ary hampitombo ny fahalalanao ary indrindra hoe mba hitoetra betsaka ao anatinao izany tenin'Andriamanitra izany satria ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery ka alohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra raha dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Midera sy mankalaza ary mame voninahitra anao izay ray malala tsara indrindra ny amin'izao tombom-potoana mahafinaritra izay omenao anay izao. Izao tokoa ilay andro tsara izay nomenao anay ka dia hifaly sy ravoravo amin'izany izay ary tena mpifaliana lehibe indray no iarahanay aminao eto satria ianao ilay Andriamanitra velona mandrakizay, Andriamanitra manatsofina ka mandre, Andriamanitra miasa mandrakariva tsy mba mety reraka, tsy mba matorina rendremana ary tena hisaoranay anao lehibe mifanatrehanao sy mifombanao feno ity fotoana ity ary indrindra Andriamanitra ny amin'ny fotoamanao ny tsirairay avy rehetra izay tominao andre izao teninao izao ka dia ianao anie tompo no hikasika ny tsirairay avy rehetra hanokatra ny saina, hanokatra ny fahalalanay mba hatakaranay ny hevitro ny soratra masina omenao anay ary ny tenako ihany koa Andriamanitra dia aoka mba ho fantsipitahina omenao anay ny lelany efa may mba aizako miteny sy manambara tompo ny teninao araka ny sitraponao dia aoka ny fahefan'i Jesosy Kristy ary izy rery ihany anie no aoka ho isandratra sy homemboninahitra, izy rery ihany anie no aoka ho hiteto satria izy no mendrika fiderana ny fisaorana ny voninahitra rehetra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Amen. Amin'ity androany ity isika dia hijery ara ny Sakana fahafito dia ny Mpierina. Iza moa ny antsoina hoe Mpierina? Ny Mpierina dia olona miaina ao anaty fieremana ary ny Mpierina dia olona tia arena, olona tia vola, olona tsy mahay mionona amin'izay ananany, tsy mety afa-po amin'izay ananany ary na dia manana ary izy dia sarotra amin'ny mahafoy ho an'ny hafa. Ary izany fieremana izany dia efa famantarana izay hita amin'ny vaninandro farany araka ny voalazany amin'ny Timoty 2:7 dia manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 izay lavalava ihany moa fa manasanao handinika izany tenin'Andriamanitra izany any tokantrano any fa ao dia ahitantsika ireo famantarana maromaro izay hita amin'ny olona amin'ny andro farany ary ao anatin'izany ny tia vola. Amen. Ary ao anatin'izany ihany koa ny hoe tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary izany rehetrarehetra izany dia avy amin'ny vola avokoa, avy amin'ny arena. Ary ato amin'ny Timoty 1:9-10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny fitiavam-bola ny fototro ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana. Fa ny fitiavam-bola ny fototro ny ratsy rehetra ka ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana. Tsy ny vola ny ratsy ry ava-malala fa izao sy anao ara dia mampiasa vola, fa raha ny vola ny ratsy dia na izao sy anao ara tsy afaka handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy ny vola ny ratsy fa le fametrahanao mihitsy ny fonao ao amin'ilay vola, le fitokinao mihitsy ny fitokinao amin'ilay vola, na hoe fametrahanao fitokinao amin'ny vola amin'ny arena, izay no fototro ny ratsy rehetra. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe koa ny sasany izay fatra-pitady izany, dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana. Amen. Aoka izao sy ianao mba ho fatra-pitady an'Andriamanitra fa tsy ho fatra-pitady vola. Tena ilaina ny vola ary tena mila izany ary ny asan'Andriamanitra raha dia tena mila vola tokoa fa tsy ny vola ny ratsy mbola veriko ihany fa tsy ny vola ny ratsy fa ilay fitiavanao an'ilay vola no ratsy. Amen.
Ary ato amin'ny Hebreo moa toko 7:10 andiny dia hoe aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo fa mianina amin'izay anananareo fa hoy izy izao tsy andao anao. Amen. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo. Tena mampirisika antsika mihitsy Andriamanitra mba tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsaintsika, na hoe tsy ny vola loatra no ataontsika mibantoerana ao anatin'ny saintsika. Ary niza zay rehetrarehetra ka hoe ny vola no mibantoerana ao anatin'ny fony, dia ny dikan'izay dia ny vola no tonga Andriamanina. Rehefa tsy Jesosy Kristy ny bantoerana voalohany, rehefa tsy Jesosy Kristy ny voalohan-daharana eo amin'ny fiainantsika, dia izay voalohany eo amin'ny fiainantsika no Andriamantsika. Raha Jesosy Kristy no nekenao fa ho tomponao dia izy no tokony bantoerana hatrany. Fa raha ny vola no mibantoerana ao anatinao dia taddio tsara fa ianao izay ilay antsoina hoe Mpierina, ary ianao dia tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ato amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka toko 9:20 dia manomboka eo amin'ny 9:20 dia 9:17 dia ahitantsika n'ity mpanapaka anankiray izay nanan-karena dia nanan-karena tokoa rehefa nanoloana an' Jesosy Kristy izy, dia hoy izy tamin'i Jesosy, satria mba nangetaheta izy zany mba te handova n'ilay fiainana mandrakizay, dia hoy izy tamin'i Jesosy Kristy eo, mpampianatra tsara, inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay? Dia eo hitantsika amin'io tantara io Jesosy Kristy fa nampafantatra izy, nampatsiahy izy ny didy izay tokony ankatoavina na tokony arahana, ary ny zavatra hita dia hoe natanteraka izy ny didy rehetra, na tena hoe nankatoy izy ny didy rehetra. Fa indro nisy kely izay hita teo aminy, dia hoy izy Jesosy amin'ny 2:20 hoe mbola diso zavatra ray loha ianao, amin'io fanananao rehetra ka zarao amin'ny malahelo dia hananarakitra ny an-danitra ianao ary avy manaraha. Fa rehefa nandre izany raha lehilahy dia nalahelo loatra, fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Amen. Eto amin'ity ten'Andriamanitra ity dia nangetaheta tokoa raha lehilahy mba handova ny fiainana mandrakizay, ary tena nankatoy izy ny didin'Andriamanitra rehetra. Fa saingy izao ny arena izay nananany dia tsy foiny, tena hoe nifikitra be tamin'ilay arenany izy, nifikitra be tamin'ilay arenany izy, ka rehefa notenenin' Jesosy izy amin'io fanananao rehetra dia omeo zay-sarao amin'ny malahelo, dia tena tonga nalahelo izy. Ary Jesosy Kristy rehefa nanoloana an'izany dia hoy izy Jesosy hoe manao ahoana ny asarotry ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eto amin'ity ten'Andriamanitra ity dia tia hampafantatra anao hoe eto Jesosy dia tsy miteny hoe ny manan-karena tsy afaka hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa sarotra amin'ny manan-karena hoy izy ny idirany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izy tsy miteny hoe tsisy mpanan-karena ho vonjena, fa te hilaza aminao hoe raha misy no tokony hanan-karena dia ny zanak'Andriamanitra ry hava-malala, satria ny Andriamanitra izay tomponao dia Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, mpanjaka amin'ny mpanjaka, ary ianao ilay zanak'Andriamanitra. Raha misy ny tokony hanan-karena dia ny zanak'Andriamanitra, ary eto dia tsy milaza mihitsy hoe tsy misy mpanan-karena hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy rehefa niteny ny mpianatra hoe fa iza ary no afaka izay indray ary moa no azo vonjena, fa hoy Jesosy hoe izay zavatra tsy hain'olona dia hain'Andriamanitra. Amen. Tsy hoe ny manan-karena rehetra dia tsy afaka hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa sarotra amin'ny manan-karena ny hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ry hava-malala dia mahafantatra izay hono ho anasy ho anao. Ary fantatra Andriamanitra ny toe-ponao manoloana ny vola, manoloana ny arena. Ary raha misy moa mpanompon'Andriamanitra ka hitan'Andriamanitra fa omen'Andriamanitra azy ny arena, kanefa ny fony tsy amin'ny arena fa Jesosy Kristy foana voalohany, dia mino fa mahafalo ny fon'Andriamanitra izany.
ka dia aoka isika mba tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsaina, aoka mba tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny fonao, fa Jesosy ara-moa nefa niteny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Fantatr'Andriamanitra no tokony ho anao, fantatr'Andriamanitra fa mila izany ianao mba hanampianao ihany koa ny hafa. Ka dia mifanahy masina ny hanazavanao hatrany ary izy any amin'ny fahendrenanao hatrany ihany koa ny amin'izay rehetra efa nomeny anao. Halleloja. Misaotra sy mideranao tokoa izay iray malalo ny amin'ny teny nomena ho anay. Tsy mitsahatra mampianatra ary tsy mitsahatra mananatra satria zanaka tianao tokoa izahay. Ary manoloana n'izany teninao izany Andriamanitra dia azavao mandrakariva ny sainay, ny fonay ary aoka mba hoentinay ihany koa manoloana Andriamanitra ny teninao ny fiainanay. Satria ny teninao dia tahaka ny fitaratra lehibe izay hitarafanay tokoa izay mbola tsy metimety amin'ny fiainanay. Aoka mba tsy hanamafy ny fonay izay manoloana ny teninao fa mba hanaiky amboarina sy hanaiky ho tefeny izany teninao izany. Ary aoka izany teninao izany hitoetra betsaka ato anatinay. Ampio izay fanahy masino ny amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra rehetra izay tokony hankatoavinay. Ary aoka mifonay mba ho amin'i Jesosy Kristy irery ihany, mba tsy hisy zavatra hafa hiban-toerana ao anatin'ny fonay ao afa-tsy Jesosy Kristy, afa-tsy ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra voalohany indrindra. Ary mino fa ianao tokoa dia mahay, mahafantatra izay rehetra tokony ho anay. Fa ianao ilay Andriamanitra tsy mba mandao, ianao ilay Andriamanitra izay tsy mahafoy anay, ary tena fantatra tokoa fa mila izany izay. Ary izany ihany koa dia hamatarana fa Andriamanitra lehibe, mpanan-karena tokoa ianao satria Jesosy Kristy dia tonga nahantra nampanan-karenanay. Ka dia vozy mandrakariva ny sainay mba halalanay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.